Midirahan Jehovah ary firenena rehetra, midira azy ry olona rehetra, fa lehibe ny famindrapony amintsika ary mandrakizay ny fahamarinan'i Jehovah. Halleloia. Ho fiderantsika n'Andriamanitra sy ho fanomboantsika n'izao sabata folakandro izao dia ataontsika ny hira 530. Hira 530. Kutukurira ilai fiti maeri fa fiti avanama mamerina niveri ira ira tifuku ira fatenati ilai pamuzina Irau lai faefanabe manufani panuta nate maleni azare hajesi zauni uta o ira ira rifuku ira fatenati ilai pamuzina Irau lai fumanguraka rasendrana tumani manarina raputraka nuni unjatani ira ira rifuku ira fatenati ilai pamuzina Irau ilai piamina mia isimitanjo lai tanang misakamina na alina nanjo o ira ira rifuku ira fatenati ilai pamuzina Irai kiufamaharitra nifiti avanaura mitauna wanandanitra unina mandrakiza o ira ira rifuku ira fatenati ilai pamuzina Vavakisika, Andriamanitra rainay, masina sy tsara indrindra izay an-danitra, midera sy mankalaza mivoninahitra anaranao izay. Mbola nanomezanao anay fotoana amin'izao sabata hariva izao, manohy ny programa rehetra amin'ity sabata tontolo ity. Sotra noho izao sabata manokana izay natao hiadiana amin'ny herisetra atao amin'ny ankizy izao. Ianao Andriamanitra no hamindra fotsy amela ny eloka tsirairay avy, ary anatrika izao fotoana izao, ka izay rehetra mandray anjareta dia mifany masinao no ampiteny ny tsirairay avy mba hitondra aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Ny programa rehetra izay kasaina atao eto dia apetraka eo ambany fijerinao sy ambany fitarian'ny fanenao masina. Tononona sy angatana amin'ny anaran'i Jesosy any vavaka izany. Amen. Misaotra n'Andriamanitra lehibe tsika raha mbola hanome fotoana ahafahana manohy ny programa manokana amin'izao sabata izao. Andro manokana izay natao hiadiana amin'ny herisetra. Manana vahiny manokana tsika amin'ity sabata hariva ity izay amelabelatra amintsika ny mikasika an'izany ady amin'ny herisetra izany. Misy koa fotoana manokana atao an'ny ankizy ary amaranana fotoana dia isy mivatsim-pana manokana izay atolotra ho antsika rehetra dia manara-pifaliana ary ry havana malala.
Matsinjovy ny voro manidina tsy mamafy rano
tonga amin'ny tapany voalohany amin'ity resadresaka amin'ny ady amin'ny erisetra ity isika faly miarabantsika tsirairay avy izay mpanaraka ny fandaharana ary araky ny fanambara moa dia manambahiny sika rehefa hitatsika eto izy dia tsy iza izany fa i Rebeka Nasolo izay miandraikitra voalohany départementa miadidiny vehivavy sy ny ankizy any amin'ny fédérationna Madagasikara Atsinanana ka fifaliana ny andraisana ny Rebeka faly miarabany Rebeka tonga eto amin'ity fandarana ity. Miarabany volasoa koa miarabantsika rehetra manaraka izao programa manokana izao. Ie, dia ao anatin'izao resadresaka hoe ady amin'ny erisetra izao moa zany le rahana dia iresaka loha hevitra anankiray manokana ao anatin'izany izay mirahavavy ka ny horesahanay dia ny resaka erisetra entin'ny fijerena sarimihetsika mamofady. Inona no azontsika resahana avy hatrany Rebeka ao anatin'izay? Horonan-tsary mamofady na koa hoe ilazana anazy amin'ny fomba mivantana hoe resaka pornografika. Ny zava-misy volasoa dia eto amin'ny fandrosoan'ny resaka hoe ara-teknôlôjia no resahana voalohany zany dia lasa tena ny roborobo izay tsy izy ny fijerevana sy ny famatsiana izany horonan-tsary mamofady zany ary tsy mijanona fotsiny eo aloha eo amin'ny vavahadin'ny fiangonantsika zany na amin'ny vavahadin'ny navaravaran'ny tokantranontsika fa tena manomboka lasa ame mahazo laka ao tokantrano na dia tokantrano kristiana aza no resahana dia noho izany anton'izany indrindra no anton'izao resadresaka izao satria tsy afaka ny angina isika manoloana izany toe-javatra misy izany satria eo ny zanantsika, eo ny tokantranontsika, eo ny fiangonantsika dia mandray andraikitra isika amam-pana be amin'ny mahatompona andraikitra indrindra. Marina mihitsy zany ary rehefa tena jerentsika ifotony marina fotriny mety ho sarotsarotra ho amin'ny sofintsika ny aino an'izany na ny saintsika ny eritreritra sy anaiky hoe zany tokoa ve efa tafiditra ao ambaravaratsika tokoa ve fa tsy mbola ny any ivelany ihany manao an'izany dia na izany na tsy izany dia tsy maintsy manaiky isika satria rehefa jerena ifotony dia tena efa lasa lavitra. Asa misy azontsika resahana ve Rebeka hoe raha ohatra zany jerena reo misy antontanisa azontsika resahana ve makasika ny fianak'izany erisetra entiny ity fijerena horonan-tsary sy reny sarimihetsika mamofady ireny izay efa tafiditra aty amin'ny ankohonana tafiditra ao amin'ny fiangonana ireny. Izay indrindra ilay izy satria araka ny fandiniana izay nataon'ireo mpanara-maso eo amin'ny lafiny hoe vaovao ireo mpandinika ara-tsiantifika dia eo amin'ny faraika ambin'ny folo taonany eo ny ankizy dia efa tratran'izay erisetra avy amin'ny hoe fijerena horonan-tsary mamofady izay ary eo amin'ny 8 tapitrisa isan'andro ny olona manao recherche na inona ny azo ilazana zany fikarohana ao anatin'ny internet amin'ity resaka hoe horonan-tsary mamofady ity ary 770 isan-jato ny fisaraha-panambadiana ihany koa dia vokatry ny erisetra ateraka izay hoe fijerena sary mamofady izay. Efa lasa lavitra mihitsy zany ary azo antoka hoe tena misy fiantraikany tokoa zany le izy fa mety isika no tsy mahatsapa azy dia izay no tsy maintsy resahana an'le izy na dia hoe mety mandratra sofina ve ny mieritreritra ny miaino an'izany sy ny mieritreritra an'izany fa izay zany ny vokatry ny fikarohana tena misy zany le izy dia andeha hifanentana isika ny mba ampitsara antsika an'izany hiaraka andinika ny fiaina-tokantranontsika isika hoe manahoana izy ao amintsika ao dia ho atsahatra fa manimba erisetra arak'izay maherisetra izay anditinao ie atsahatra amin'izay ina koa no azontsika resahana ao anatin'izay hoe
efa mianaka zay zany le izy a manahoana ny atrehantsika azy inona ny azo mbola misy azontsika resahana ve aloha amin'izao fampidirantsika ny resaka izao araka izany zany a dia tsy olana kely velively mihitsy a ty resaka fijerena sary a mamoafy fady ity ary mba hahafahantsika mijery a izay azo atao a amahana izany olana zany a dia mila jerentsika hoe inona ny tena fototry ilay olana inona ny vokatra hoentiny zany zavatra zany na eo ny tokantrano ny fiarahamonina ny ankizy a sy amin'ny lafiny maro be zany dia izay no jerentsika angamba amin'ny tapany manaraka eny ary dia andeha aloha isika angataka hira anankiray amin'ny zareo teknisiana ary sunifu kuwa nao ire utakwizena tunga nawi suluai aveloka tiuvia nifahamarina nauri sukimalala o final aiza fani famarina kuze sode simavunzi ai falamba malu tumi usinja lumba kumanuva nifiaina kuvava fani famarina kude sode simavundia falamba malu tumi usinja numba nifahamarina nauri sukimala final aiza fani famarina kuze sode sima
aloha anatin'ity resadresaka mahakasika ny ady amin'ny herisetra ity ihany isika reo anatin'ilay resaka hoe herisetra entin'ny fijerena horonan-tsary na hoe reny sarymetsika mamofady ireny ary rehefa jerena tsara zany izy ity Rebeka dia hoe matoa le olona miroboka ao anatin'le izy dia tsy mahatsapa hoe misy fiatraikany amin'ny hafa le izy ka andeha resantsika kely hoe fa ahoana moa zany ny fitrangan'le izy mahatonga an'le izy hoe olona anankiray no mijery manokana mety izy rery midy anaty efitrano anankiray kanefa misy fiatraikany ho lasa herisetra amin'ny hafa ny ity fijereny hoe horonan-tsary mamofady ity ahoana no fitrangan'izany zay indrindra le izy satria izy mihevitra an'izay mihitsy ny hoe tsisy antony tokony hoe tsy hijerena an'izay satria ny tenany ihany no mijery an'izay eo fa tsy misy olo-kafa miaraka aminazy kanefa ny any zava-misy dia zao hoe rehefa mijery ilay horonan-tsary zany ilay olona resahana eo dia misy zavatra mivoaka zany any amin'ny ati-dohany any antsoina hoe dopamine se libéré zany io dopamine io une fois zany izy mijery an'izay horonan-tsary mamofady zay dia ny ati-dohan'ny olombelona araka ny voalazan'ireo manam-pahaizana zany rehefa nandinika izy ny toetoetry ny olona anankiray izay mijery izany sary mamofady zany tamin'ny taona 1920 sy 2000 no nanaovana an'izay fanadihadiana izay dia io ati-doha io zany lasa ohatran'ny manome valisoa zany rehefa misy zavatra hoe azontsika ohatran'ny hoe mankasitraka zany ohatran'ny hoe mankasitraka zany le ati-doha rehefa misy zavatra hoe tanjona tratratsika dia le olona izay mijery an'ilay sary mamofady zany ohatran'ny hoe tratra n'ilay tanjona dia récompenseny izay ati-doha izay foana zany ohatran'ny hoe mankasitraka foana ilay ati-doha mankasitraka foana satria misy an'ilay dopamine zany izay mivoaka rehefa mijery an'izay horonan-tsary mamofady izay dia arakaraka ny ijerenan'ilay sary mamofady zany dia se libéré foana zany izay dopamine izay dia mankasitraka ilay ati-doha dia vokatrizay toe-javatra izay dia arakaraka ny ijerenao an'ilay horonan-tsary vao maika zany te hijery foana ianao ary dia mitohy foana ilay sikla zany dia tsy mety tapitra mihitsy ary ny tena zava-doza rehefa tsy mety tapitra ilay izy dia tsy mety afa-po koa zany ilay maso ilay saina dia lasa ilay ati-doha mihitsy zany no simba ny tiana lazaina zany ao anatin'izany dia hoe arakaraka ny ijerenao ilay horonan-tsary mamofady dia lasa vao maika mangetaeta mijery foana ary mitohitohy ary ny azo lazaina amin'izay zany dia izay hoe ianao miatraika voalohany indrindra aminao ilay izy satria ny ati-dohanao mihitsy zany no simba faharoa manaraka an'izay indray mahakasika ny hoe raha ny hafa ny jerena voalazan'ny manam-pahaizana araka ny fanadihadiana nataon'izy ireo ihany koa fa misy fiatraikany ao tokantrano izany fijerena horonan-tsary mamofady zany satria lasa miteraka tsy fahafapo eo amin'ny fifandraisany amin'ny vadiny zany raha ohatra hoe lehilahy zany ohatra ny resantsika dia tsy afa-po izy amin'ny fifandraisany amin'ny vadiny satria zavatra hafa ny jerena zavatra hafa no misy dia lasa miteraka ohatran'ny karazana herisetra koa zany le izy satria ao anatin'ireny horonan-tsary mamofady ireny dia tena hoe atao any herisetra mihitsy ny vehivavy misy an'izay ary dia lasa misy fiatraikany amin'le vadiny zany zay na amin'ny andaniny na amin'ny ankilany raha ohatra hoe lehilahy na vehivavy ilay izy eo ihany koa ny amin'ny fitaizana ny ankizy manjary zany lasa misy karazana faharomotana ao anatin'ilay olona mpijery an'ilay horonan-tsary satria voizina ao anatin'ilay horonan-tsary le resaka herisetra zany dia lasa misy fiatraikany amin'ny ankizy koa zany izay zavatra izay lasa te piasa herisetra lasa tsy mahatsiaro ngambany zany ilay olona anankiray hoe za tinge mampiasa herisetra fa no le efa zatra n'le herisetra ao anatin'ilay sary jereny foana izy dia lasa mifilana eo amin'ny mihitsy koa ny manao herisetra ka na ny ankizy ary zany dia mety hiaran'izay herisetra izay dia tena zava-doza tokoa zany izy ity ka mila lasa ohatrany hoe naturel eo aminazy zany le fanehoana herisetra dia manjary misy fiatraikany eo amin'ny ataony rehetrarehetra zany izay zavatra jereny izay satria lasa domelona ny ati-dohany dia izay zavatra jereny no mibaiko ny ataony
arakaraka nijereny zany hinanany a ilay zavatra ratsy a dia lasa mivoaka ho azy a eo amin'ny fomba fetsiny a izany toejavatra zany ary izay ny antony ilazana hoe tsy mijanona eo amin'ilay efitrano fotsiny a hijeren'ilay olona ilay horonan-tsary mamoha fady ny zava-misy a fa tena misy fiantraikany a eo amin'ny vadiny a eo amin'ny ankohonany eo manodidina azy rehetra mihitsy moa zany satria izay ifanerasera aminy zany dia efa hiarany herisetra avy aminy satria lasa mandeha ho azy avy ao aminy le izy ary tena zava-doza izy ity Rebeka ary zava-misy tokoa izy ity a dia nefa araka ny lazaina tanam-piandohana dia hoe efa tafiditra ao amin'ny ankohonantsika koa le izy a tafiditra ihany koa ary ao amin'ny fiangonana ny tena mampalahelo a dia resahana le izy 7 a isanjato ny tokantrano kristianina dia io fijerena horonan-tsary mamoha fady io a no anton'ilay olana zany ary ny statistika koa dia milaza fa vehivavy ray ao anatin'ny 3 a no manao an'izany fijerena horonan-tsary mamoha fady zany ny dikan'izany zany dia hoe efa manerana ilay toejavatra misy ary tsy azontsika atao ny mangina manoloana an'izany a Jesosy mihitsy no mitarika atsika hoe aza mangina fa ataovy mafy ny feo anao a rehefa ratsy a dia mila tondrona maharatsy anazy ary ny zava-misy dia zao hoe rehefa tsy ekena hoe ratsy ilay izy a ka maneho fahanginana isika dia to manaiky ampahanginana ny fioroborobony zany sy ny fandrosoany zany hoe horonan-tsary mamoha fady zany ao tokantranontsika eo ny fiarahamonina ny fianakaviantsika dia atsahatritsika zany ny herisetra samy teny isika atsahatra ny herisetra Fatimba mamafy ary tsy mba mijinja reo voro manidina fa tsy mba misasatra na mamboly reo azo mamokatra ny ray no miay sy manolokolo ny zavaboariny fa tsy mba mamafy ary tsy mba mijinja reo voro manidina fa tsy mba misasatra na mamboly reo azo mamokatra ny ray no miay sy manolokolo ny zavaboariny na hoanna risika no miaiay nefisika no zanany angasy fafantany failaitsika ny fitsinginany zay ampanjakana sy tompo alo no asainy katsaina omeny izay matotosa izany ny sisa ho fanampiny tsy mba mandao ary tsy mba manary laray andriamanitra fa tsy mba manavaka tsy mba mifidy ny fitiavany isika nefa miny manadiny ny teny nomeny fa tsy mba mandao ary tsy mba manary laray andriamanitra fa tsy mba manavaka tsy mba mifidy ny fitiavany isika nefa miny manadino ny teny nomeny na hoanna risika no miaiay nefa
fisika no zanany angase fafantany failantsika ny fitsimbinany zay ampanjakana sy tompo alo no asainy katsaina omenizay matotosa izany ny sisa mifanampiny nahoana risika no miaiai ne fisika no zanany angase fafantany failantsika ny fitsimbinany zay ampanjakana sy tompo alo no asainy katsaina omenizay matotosa izany ny sisa mifanampiny zay ampanjakana sy tompo alo no asainy katsaina omenizay matotosa izany ny sisa mifanampiny dia tonga amin'ny tapany farondray isika mbola eto ihany moa i Rebeka Nasolo mbola ao anatin'ity resaka amin'ny ady amin'ny erisetra ity ihany koa no hiarahana ary rehefa niresakantsika tamin'ny etapany voalohany dia hita zany hoe tena efa lasa lavitra tokoa ty resaka fijerena horonan-tsary mamofady ity ary hoe mitondra vokatra ratsy eo amin'ny ankonana mihitsy ndresantsika teo moa hoe eo amin'ny vady ho an'izay efa manambady eo amin'ny zanaka ihany koa ho amin'izay efa mananjanaka ary rehefa jerena mihitsy ary ny antotanisa izay vokatry ny fikarohana moa nataondry zareo karoka ary avy amina fijona vavolombelona nataondreo izay efa hoe niarana na ny ainana izany dia afaka tamin'izany dia hita fa tena hatrany amin'ny hoe 300 isanjato ny fiakaran'ny hoe tany tsy fahatokina zany eo amin'ny olona izay efa manambady dia efa tafakantrany amin'izany hoe 300 isanjato izany infidélité ie tsy matoky ao anatin'izay hoe efa manana ny anjara vadiny nefany dia lasa mivoaka ny ivelany noho ny ataonyity fijerena horonan-tsary mamofady ity dia noho le vokatra hoentin'izay fijerena izay eo amin'ny tenany zany dia rehefa jerena ihany koa dia eo amin'ireny olona saraka mihitsy tonga amin'ny fisaraha-panambadiana amin'ity force ireny dia tena anisany izay tena antony mahatonga an'izany satria ny anankiray tafaroboka loatra tao anatin'ny fijerena horonan-tsary mamofady dia efa niresantsika teo moa hoe misy fiantraikany ilay izy lasa tia mampiasa herisetra izy lasa miova koa ny zavatra takiany ny atidohany sy ny filany mihitsy ny miova dia mazava ho azy hoe mety ho tonga amin'izany hoe fiparitahan'ny ankohonana satria tsy mifamaly intsony ny filana sy ny tolotra sy nyizay omeniny ao amin'ny ankohonana dia efa lasa lavitra izy ity ny vokatra ngeza be ateraka ilay fijerena sary mamofady zany dia ilay fifandraisana mihitsy no potika fifandraisana amin'ny vady fifandraisana amin'ny zanaka rehefa potika ny fifandraisana amin'ny vady dia iza mahita an'izany voaloha ny ankizy no mahita an'izany voalohany eo an-tokantrano ary ny ankizy no hiarana izay fisehoana herisetra eo anivon'ny mpivady izay lasa manjary tokantrano tsy ahitan'ny ankizy sécurité ina moa ny azo ilazana an'izay tsy ahitany tsy azahoany antoka tsoa zany lasa tsisy antoka zany na eo amin'ny lafiny ara-tsaina na eo amin'ny lafiny ara-batana eo amin'ny lafiny ara-pietsepo dia tsy lasa tokantrano ahatsapany antoka na ahatsapany sécurité intsony ny tokantrano izay misy anazy ary eo indrindra no tena tiako hidirana hoe inona ny fiantraikan'ilay fijerena horonan-tsary mamofady amin'ny ankizy dia izay ilay izy hoe lasa ilay ankizy mahita ilay herisetra miseho tokantrano dia manjary
mivoaka ny velana izy ary rehefa mivoaka ny velana izy a dia any ny zavatra rehetrarehetra no hitany dia manjary ireny zavatra rehetrarehetra ratsy hitany ireny a no mitarika anazy amin'ny fanapahan-kevitra ratsy ihany koa kanefa raha ny tena tokony ho izy volasoa dia ao tokantrano no tena ijoroan'ny tena hoe fanabeazana marina ny ankizy ary modely eo amin'ny fifandraisana ny ray sy ny reny ka raha io fifandraisana io ny simba dia azo antoka tanteraka ny fahasimban'ny ankizy eo amin'ny lafiny maro samihafa amin'ny maha-olombelona. Ary ny tena zava-doza dia raha hoe hiaran'ilay herisetra izy zany dia misy fiantraikany eo amin'ilay izy ka mamparary azy ka mijanona eo amin'ilay izy dia mety ho hafa kokoa ihany zay na dia efa hoe mampalahelo ary zany fa lasa misy fiantraikany amin'ny hafa izay mifanerasera amin'iny zanaka iny ihany koa ilay izy rehefa any amin'ny toerana hafa tsy ao an-tokantrano izy. Be dia be mihitsy ny ankizy any ivelany any no mamono tena vokatr'izay fahadisom-panantenana misy ao an-tokantrano izay ary ny fanadihadiana izay nataon'ireo mpandinika trano mahakasika an'ity hoe fijerena horonan-tsary mamofady ity dia be ihany koa ny ankizy no lasa manao firaisana ara-nofo mialohan'ny fotoana tokony hanaovana an'izany zany hoe ilay taona mihitsy zany no tsy any amin'ilay tokony isy azy tsony fa 12 taona 12 taona dia efa tafiditra ao anatin'izany ny ankizy ary ny mampalahelo dia tsy antsitrapo ilay izy fa forcé ny ankabeazany satria ilay tanora ilay ankizy izay mahita an'izay any atokantrano miaina ilay herisetra dia teaneo herisetra amin'ny hafa koa izy izay mahatonga ny ankizy be dia be hiaran'ny herisetra izany hoe ilay herisetra ao tokantrano mivoaka izany ilay ankizy niaran'ny herisetra ao tokantrano dia maneho herisetra any ivelany koa dia ilay ankizy any ivelany tratra n'ilay herisetra izany hoe mitohy foana izany ilay sikla matsiravina izany ao anatin'ilay vokatry ny horonan-tsary mamofady. Mampiorokoditra mihitsy moa izany ilay izy ao anatin'izany satria dia miampita dia farany dia ny rehetra no lasa hiaran'ny herisetra ao anatin'izy ity ary izay mihitsy moa ny tanjony devoly anapotika ny zanak'Andriamanitra dia miampita eo ilay izy dia farany rehetrarehetra tratra daholo dia marary daholo hiaran'ny herisetra lasa mifampiatra herisetra dia potika ny fiainan'ny olombelona. Izany mihitsy ary izay no niresantsika tery am-boalohany hoe ilay herisetra na dia eritreretin'ilay olona aza fa tsy misy fiantraikany mivantana amin'ny olon-kafa dia misy fiantraikany aminazy ilay izy satria simba ny sainy ary voalaza ihany koa fa mahatonga ny olona anankiray izay miaina izany ny fomba fiasan'ny atodohany io fijerena horonan-tsary mamofady io satria ny olona anankiray izay mijery horonan-tsary mamofady dia manjary lasa manisy antsana amin'ny olona any ivelany izany mieritreritra izy fa ao amin'ny toerana anaovany an'izay zavatra izay dia mahatsiaro tena ho ambony kokoa izany izy mahatsiaro tena hoe tsisy ilainy rehetrarehetra fa rehefa ilainy rehetrarehetra dia alainy lasa ohatrany hoe fitaovana izany ny olona rehetrarehetra na ny vadiny ara dia lasa fitaovana ampiasainy rehefa ilainy ampiasaina dia apetrany rehefa ilainy apetraka dia any mihitsy izany ny fiantraikan'ilay izy hoe tena potika ilay fifandraisana izay noharian'Andriamanitra ho tsara indrindra tamin'ny namoronany izany hoe mpivady izany hoe ankohonana izany hoe zavatra kendren'ny satana izany dia ny amotika mihitsy ilay fijerin'Andriamanitra ilay vision'Andriamanitra ilay plan'Andriamanitra tamin'ny voalohany hoe ny tsara indrindra ny fahasambarana hiainana ao anatin'ny ankohonana. Dia izay mihitsy moa arak'izay fantenena hoe izay mihitsy ny resantsika azy satria rehefa hoe mahafantatra dia milaza mba hahatonga ny rehetra ho tonga saina hatsiaro ny fisian'ilay izy dia hiala ao anatin'ilay toe-javatra satria fantatritsika fa Andriamanitra miantso atsika foana mba tsy ho tavela ao anatin'izay fandrika sy hoe fandavon'ny satana atsika izay fa ny voaka tao mba ho afaka dia hiverina hiaina amin'ny fiainana ilay hamerenan'Andriamanitra azy amin'ny lohan'ny indray ka mamerina miantso foana hoe atsahatra aok'izay atsahatra ity herisetra entin'ny
fijerena horonan-tsary mamofady fa tena mampidi-doza tokoa. Tiako atsidika kely volasoa mahakasika ny vola miodina ao anatin'ity famokarana horonan-tsary mamofady ity. Voalaza matetika fa hoe ny tontolo farmaseutika no tena mampiodina vola betsaka indrindra eto amin'ity zao tontolo zao ity, fa ny famokarana horonan-tsary mamofady zao dia efa mifandraika amin'izay any amin'ny 16 miliara $2 any ny vola miodina ao anatin'ity famokarana horonan-tsary mamofady ity. Ary ny zavatra mampalahelo dia zao io zavatra io no mahatonga ny fangalana keriny ireo tovavy, ireo ankizy asaina manao an'ireny zavatra ireny. Ary misy fampijaliana be ao ambadiky ireny horonan-tsary ireny, fa tsy arakaraka ireo zay heverin'ireo zay manjifa izany horonan-tsary izany, fa tena fampijaliana ary tsy araka ny izay endrik'Andriamanitra tiany natao tamin'ny voalohany mihitsy izany toe-javatra izany. Tena mampivarahontsany, tsy hita zay fomba nambarana azy fa mampangovotra ny mieritreritra n'ilay toe-javatra efa misy iainantsika amin'izao vanim-potoana faran'izao. Dia andeha isika hiaraka hiverina amin'Andriamanitra indray mba ho afaka amin'izany toe-javatra ratsy efa ataon'ny Satana izay hampialana antsika amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy hampialana antsika amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Satria tokoa rehefa tratran'io dia manahoana moa le fisehony eo amin'ny olona anankiray, mety hanampy antsika koa hamantarana hoe efa lasa miankin-doha amin'ilay fijerenan'ilay horonan-tsary ny olona anankiray, izay hoe izay ny tanjon'ny Satana zany hoe amitehana ny maha olona mihitsy. Ny ahafantarana ny olona anankiray hoe manomboka miankin-doha izy amin'izay fijerena horonan-tsary mamofady zay, mitovy amin'ilay olona misotro kafe ihany io na ilay olona misotro toaka. Androany izy mitady tapany, rapitso izy mitady herany, avy eo mitady fefany, dia miakatra tapany, dia mifarana amin'ray litra, dia roa tavoahangy, dia ohatr'izay koa zany ilay izy hoe lasa mitombo ny fotoanan'ilay olona hijerenany zany horonan-tsary mamofady zany. Ary indraindray raha tsy voakarakarany mihitsy ny tenany fa laozany mijery sy mankafy izany zavatra izany. Dia faharoa manaraka an'izay koa, rehefa mitohy zany ny fijerenan'ilay horonan-tsary mamofady io, dia lasa tsy afa-po amin'ny vadiny intsony izy dia lasa tereny ihany koa ny vadiny hijery an'izay horonan-tsary mamofady izay. Ary ny fahatelo dia manomboka hita eo amin'ny fihetsiny ilay toetra tia herisetra zany, mitabataba, masika, mikasitanana mihitsy aza, satria mihevitra izy hoe lasa zay zany le fiainany, lasa hovain'ilay zavatra jereny ny fiainany zany. Tena mampalahelo rehefa ohatr'izay zany toe-zavatra misy dia andeha hanolotra vahaolana isika, hanampiana ny namana, hanampiana izay mety ho efa tafalatsaka, hanampiana antsika mba hampitsaharana n'izany toe-javatra sarotra sady mamofady no mampatahotra no mampidi-doza ho an'ny fianakaviana mihitsy, ho an'ny fiarahamonina, ho an'ny rehetra izany. Dia ny zavatra tsara resahana voalohany aloha ho antsika izay mety hoe tafalatsaka amin'izany toe-javatra izany, ho antsika izay mety hoe miaina toe-javatra mifandraika amin'izany dia voalohany indrindra aloha dia tadidio aloha fa Andriamanitra tianao, izay ny voalohany. Ilay izy mantsy rehefa tafalatsaka lalina ohatran'izay dia nefa rany ianao atsiaro tena ho meloka, satria ho tsapanao ihany ngely izy hoe za zany lasa maherisetra, hitanao ihany ny olona hoe ary toa lasa miferinaina daholo miaraka amiko. Ary izay mihitsy moa ilay tanjon'ny Satana amin'ilay famotehana antsika ao anatin'izy dia ny hatsapantsika tena mandrakariva hoe za dia olo-meloka mandrakariva, dia lasa tsy isa hifandray amin'Andriamanitra intsony. Ka torohevitra voalohany indrindra dia teneno tenanao hoe Andriamanitra tianao foana. Ary matoa Andriamanitra mbola mandefa antso sy hafatra ohatran'izao zany mba hahatonga saina ny rehetra tsy ho hoe tafatory ao anatin'izy dia tsy tonga saina, dia satria
noho ny hoe tian'Andriamanitra isika tsirairay avy dia izay ny voalohany manosika be mihitsiny ao anatin'ny toe-javatra sarotra iainan'ny olona anankiray ny fahatsapana fa hoe tia azy Andriamanitra ary Jesosy dia milaza an'izao amin'ny filazantsara hoe raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahefa na inona na inona ny vahaolana dia misy ary isaorantsika an'Andriamanitra ny fitiavany ny amin'ny nanomezany an' Jesosy Kristy teo aminazy fijaliana satria ireny zavatra rehetra ireny dia efa niaretan' Jesosy mba azahoantsika fanasitranana azahoantsika famonjena atsapatsika fitiavana indrindrandrindra ka ozy teo hoe ny fitambarana indray ny fiverenana amin'ny Jesosy indray no vahaolana azo antoka raha Jesosy no manafaka dia ho afaka tokoa isika sarotra ny miala amin'ilay toerana io rehefa tena voafatotra izany zavatra izany ny olona anankiray tena sarotra kanefa tsy misy zavatra tsy hain'Andriamanitra atao izany ary ao amin'ny baiboly dia voalaza ao amin'ny Filipianina 4:4-5 hoe ry rahalahy na inona marina na inona manakaja na inona mahitsy na inona madio na inona mateoty na inona tsara laza raha misy hatsaram-panahy ary raha misy dera dia hevery izany amin'ny teny frantsay tena mazava be mihitsy ny voalazan'io zany hoe ilay fotom-pisainantsika zany ilay objet de la pensée mialatsiny manao an'izay tika teny tsotra zay hoe le objet de la pensée mihitsiny no mila amboarina zany hoe averina indray le atodohantsika réorientena averinareo hoe nitodika taty izy dia any tsy tokony any izy mitodika dia averina atodika makary zany tsika ihany manko no tompony ny eritreritra tsika ohatrany hoe tsika zany no tour de contrôle ny seranam-piaramanidiny saitsika mivezivezy eny le eritreritra mivezivezy eny rehetreritra rehefa tsika no miteny hoe midina dia afaka midiny io rehefa tsika miteny hoe manidina dia manidiny io ny tiako tenena amin'izay zany dia zao hoe isika ihany no mibaiko an'io zavatra eritreretintsika io arakaraka ny ampidiritsika amin'ny masontsika amin'ny orontsika amin'ny vavantsika amin'ny sofintsika arakaraka ny zavatra tsara ampidiritsika ao amin'ireo vavahady dimy ireo dia lasa tsara araka izany koa ny fomba fisainantsika ka za eto dia manentana atsika ray aman-dreny indrindrandrindra amin'ny fitaizana ny ankizy amin'ilay resaka hoe dessin animé mody hoe dessin animé io fa manasa anareo mihitsy ny hijery an'ireny dessin animé ireny fa misy zavatra misoko mangina tsikelikely mitarika ny ankizy amin'ny zavatra tena mamofady ireny dessin animé ireny ary tea hanentana atsika reny indrindrandrindra hoe aza dia zarina n'izany ny ankizy za manokana tiako zaraina kely volasoa za no mijery ny dessin animé vao mijery ny dessin animé ny zanako jereko aloha zany hoe ilaina ve sa tsy ilaina zany zavatra zany zay vao avelako mijery zany dia dikan'izay hoe le zavatra tsara no izany ampidirina ao an-tsain'le zaza mba ahafahan'le zaza misaina zavatra tsara dia manapa-kevitra tsara ihany koa zava-dehibe zay ary misaotra indrindra Rebekany amin'izany torohevitra izany dia anjarantsika tsirairay avy no manapa-kevitra fa mino fa rehefa hoe manaiky hiverina amin'Andriamanitra isika dia ny fanahy masina no hibitsika amintsika n'izay tokony ho tanterahana mahakasika an'izay fa miverena amin'Andriamanitra no antso atao amintsika mba hitsaharana izany herisetra izany eo amin'ny fiainantsika mba ahafahan'Andriamanitra manolo lalana antsika na dia ny amin'izany hoe safidin'ny dessin animé araka ny resahan'ny Rebeka ho an'ny ankizy izay jerena izany ary dia afaka mitarika antsika Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina mibitsika amintsika manoloana ny zavatra rehetra ao anatin'izany rehetrarehetra izany ao amin'ny baiboly ao amin'ny Romanina 12 dia misy andininy anankiray mba tiako zaraina amintsika Romanina 12 dia ny andininy 2
Romana toko 12 dia ny andininy faharoa dia milaza an'izao manao hoe ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana ny marina. Dia io zany le niresahany Rebeka teo hoe ahodina mihitsy indray zany izao ny atidoha raha nitodika nakany ankavanana izy teo nefa tsy anina izy fa makany ankavia no sitrapon'Andriamanitra dia hoe famitaro ary aoka iova amin'ny fanavaozana ny saina. Dia Andriamanitra ihany moa no afaka manao ny fandidinana ny hoe ny opération ao anatin'izay hoe efa nisy tsy nety dia tokony esorina ary na nisy hoe tsy tokony ho eo nefa lasa ao amin'ny fiainantsika izany ka andeha isika hiverina amin'Andriamanitra ary hijoro ihany koa nefa ampitsahatra ny herisetra tsy hilomano ao anatin'izany na amela ny ankonantsika na ny fiarahamonina misy atsika na ny fiangonana misy atsika hilomano ao anatin'izany toe-javatra mamoetra izay kasain'ny Satana amin'ny tehanantsika izany. Tiako asipikely farany volasoa mahakasika an'ilay hoe miteraka fahatapahan'ny fifandraisana ity fijerena horonan-tsary mamofady ity kanefa Andriamanitra dia Andriamanitra izay nanome sary atsika fa ny fifandraisana dia anisan'ny zavatra lehibe anankiray napetrany rehefa tapaka ny fifandraisana tamin'ny olombelona dia niezaka izy nanao ny moyen rehetra mba hahafahana mamerina amin'ny laony indray izany fifandraisana izany. Eo anivon'ny ankonana ihany koa dia betsaka ny fifandraisana tapaka vokatra izany fijerena horonan-tsary mamofady izany. Dia ny tsara indrindra dia ny manantona an'Andriamanitra izay vahaolana amin'izany toe-javatra sarotra izany. Ary azo atao ihany koa ny manantona namana akaiky anao ahafahanao mifampiresaka izany olanao izany. Ilaina ihany koa isika samy isika mifanampy izany. Mifanampy satria izay indrindra no tanjon'Andriamanitra raha malemy ny rahalahintsika dia izay mahery tokony mampahery izay matanjaka mampitraka dia toe-tsaina toy izany no irian'Andriamanitra isy eo anivon'ny tokantrano isy ihany koa anivon'ny fiarahamonina sy ny fiangonana. Eny mila namana zany ao anatin'izay ady amin'ny herisetra izay mbola misy azontsika ambarana namafisana ve Rebeka makasika an'izay sao dia mbola misy tokony ho atsipitsika mba hahatonga ny rehetra ho afaka ao anatin'ity herisetra ity sa efa everitsika hoe misy azony tsirairay avy efa hoentina miady izay resadresaka ny fanaovantsika izay. Sotra indrindra sarotra dia sarotra ilay resaka hoe amin'ny maha-malagasy indraindray ohatrany hoe misy elanelana be ny fomba firesahana izany kanefa isaorantsika Andriamanitra ny amin'ity programa ity izay manentana antsika hosaha hiteny tsy angina intsony fa tena misy ny herisetra vokatra ny fijerena horonan-tsary mamofady izany ary resahantsika tamin'ny voalohany teo fa miazakazaka be ilay izy. Ny afatra farany tiako ampitaina angamba dia antso amin'ny ray aman-dreny. Ataovy namanareo akaiky ataovy namantsika akaiky ny zanantsika izao ny anana fotoana betsaka hiarahana amin'izy ireo indrindrandrindra hiainona an'izy ireny satria amin'izay fotoana izay dia tsapany fa misy fifamatorana eo aminareo sy izy ary azo antoka fa tsy any ivelany mihitsy izy no andray torohevitra izay mety hitahaka anazy amin'izany toe-javatra izany. Ary mila resahantsika amin'ny ao an-tokantranontsika io resaka hoe fijerena horonan-tsary mamofady io satria any amin'ny cyber dia tsy misy sivana mihitsy hoe iza ny olona mahazo miditra na tsy mahazo miditra fa na ankizy 5 taona 12 taona azafady dia efa afaka miditra any amin'ny cyber dia mijery eo izy dia miklike eo izy dia hitany daholo izany zavatra rehetra izany. Donc tiana holazaina zany dia hoe mialolalana izany rehetrarehetra izany tsika ray aman-dreny atsika tompona andraikitry ny vehivavy sy ny ankizy any am-piangonana ihany koa dia manana ny anjara andraikitry tsika isika ary hoentinay ambavaka ny mba ahafahantsika
manatanteraka sy mampita izany amindreo ankizy ireo ny mahazava-doza ny fijerena anty horonan-tsary mamofady ity. Ho andreo izay tafalatsaka kosa nefa ao anatin'izany dia eo Andriamanitra, tsy misy zavatra tsy hain'Andriamanitra atao, manatona azy fa tianao izy tiantsika izy ary amin'ny fomba tsy takatry ny saina ny anehoan'Andriamanitra sy anamboaran'Andriamanitra ny olona rehetra izay tafalatsaka ao anatin'izany toe-javatra mampalahelo izany. Saotra indrindra Rebeka, izay moa no afatra izay efa niarahantsika nandray hatramin'ny maraina tao anatin'ny toriteny dia mba hiarovana ny zanaka ny tanora satria efa mampidi-doza ny fiainana ankehitriny raha ho an'izy ireo manokana. Dia ny fanirianay, ny firarianay amin'ny rahavavy moa zany raha mamarana an'izaho anjara resadresaka nataonay izao dia hoe mba nitondra fanovana eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy an'ilay resadresaka ary tena hoe mba hanafoana ny herisetra eo amin'ny fiainantsika mba ho nanamboatra fanapa-kevitra vaovao koa. Ie, manamboatra zany satria manapa-kevitra isika tsirairay avy dia mba hiovaka ho hiverina amin'ny laoniny fifandraisana eo amin'ny ankonana eo amin'ny fiarahamonina dia mba ho voatsabo koa nefa izay rehetra efa niaran'ny herisetra eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy fa indrindraindrindra mba ho voasoroka zany izay mety mbola ho avy satria satana moatsikely lalana ary tsy hamela amin'izao fotsiny ny zavatra rehetra fa hitadiny fomba rehetra foana dia izay zany no firariana faniriana amin'ny rahavavy mankasitraka indrindra ny Rebeka Nasolo. Izy moa ilay mpiandraikitra ny vehivavy sy ny ankizy amin'ny département tamin'ny sahanan'izay ao amin'ny fédération Madagasikara Antsinanana ary nanaiky manokana izy androany mba hivahiny teto hiaraka hitondra n'izany resadresaka izany dia ankasitrahantsika manokana izy ary irariantsika soa mandrakariva ihany koa mba ho reny rahavavy ho an'ireo vehivavy sy ny ankizy zany izay hitondra fitahiana mandrakariva ary amerina amin'ny laoniny amin'ny fiarana amin'Andriamanitra mba hatonga ny rehetra ho amin'ny famonjena hatrany hatrany dia mirary soa ny Rebeka Nasolo isika. Misaotra betsaka ny volasoa nanasanay amin'izao fandaharana izao makasitraka antsika rehetra izay niaino any atokantrano any hitahantsika tsirairay avy any Tompo. Amen. Amen.
Misaotra ny Rebekana Sola sy Volasoandrinomana antsika tamin'izay family belarina izay nataon'izy miravavy ao antsika izay. Zao tsika dia hiditra indray amin'ny fandarina ho an'ny ankizy kanefa mialohan'izany ndraiky izy araka mahazotra antsika ataontsika aloha ilay hira oramamy. Falmeravana ankizy rehetra tratran'ity sabata hariva ity. Androany isika dia hianatra asa tanana anankiray indray ty hitantsika ty izy ty sarina fo zany hoe boaty vita amin'ny fo tahaka an'izao, mety miala zany mety mifanarina tsara ohatr'izao afaka asitsika bonbon, afaka asitsika ten'Andriamanitra koa ao anatiny ataontsika fanomezana. Dia mirary atsika mba havita tsara dia ataontsika zavatra mahasoa ny fahavitantsika ty boaty ity. Anomboantsika anazy dia maka règle atsika dia tracé 3 cm amin'le papier chemise izay nomena atsika teo. Manaraka ny saka zany fa le izy le foritra anankiroa iny no anaovantsika anazy ohatran'izao. Dia ohatran'izay koa ny ety amin'ny ilany. Dia tsipiantsika lava be amin'izay. Dia manao anankiroa ohatran'izay tsika 3 cm ihany koa. Tsipiana ohatran'ilay teo ihany. Dia etezana iny anankiroa iny, zany amin'ilay fifiretany mihitsy ny anetezana anazy tazomina tsara fotsiny efanitsy ny sisiny. Anankiroa mitovy zany ny zavatra azontsika amin'ity zany.
samy 3 cm ny apean'le izy a, manaraka ny halavan'le papier chemise anankiray iny zany. Efa azotsika iny a dia apetratsika eo aloha dia hitrasy zavatra anankiray indray tsika carré anankiroa no ambaritsika 12 cm zany a ny côté anankiray. Carré ohatran'izay tracentsika aloha dia avy eo hetezana. Dia le papier chemise tsika miforitra anankiroa ohatran'izao dia tsy vahana fa hetezana manaraka an'iny. Hetezantsika manaraka iny izy double iny mihitsy zany dia lasa mahazo carré anankiefatra zany sika. Carré iray, roa, telo, efatra dia reto indray lava be ohatran'izao zany le papier chemise miforitra ohatran'izao dia rehefa vahana dia lasa lava be ohatran'izao. Ny ataontsika indray zao dia maka 1 cm amin'ity tsika 1 cm zany avy aty sy avy aty dia tsy pihana indray zay. Ohatr'izay koa ny anankiray. Dia ataontsika ohatr'izay ihany koa ty anankiray ty ataontsika ohatran'izay. Dia avy eo amin'izay afotritsika eto eo amin'ny tsipika lava be iny zany amin'ity lavalava ty aforitra. Tsindrina tsara iforitra tsara. Alaitsika amin'izay ny hety dia tezatsika mandrapatonga eo amin'ny fifiritany tsikelikely ohatran'izao le izy. Hatramin'ny farany zany dia atao ohatran'izay. Manamora an'le fanetezana anazy zany le izy miforitra iny satria midona tsara any amin'le sisiny iny le hety dia sady tsy latsaka ny tsy mihoatra. Dia ataontsika ohatran'izay koa le anankiray. Dia apetrakitsika eto aloha rehefa vita iny dia alaitsika le carré teo. Dia efa misy manao cœur zany tsika dia ty aforitsika ty carré ty aforitra roa ohatran'izao dia ty zany le patron antsika ty. Dia apetrakitsika le patron ohatran'izao ampifanitsena tsara ny sisiny dia raisitsika ny crayon dia trachena
tracena ohatran'izao dia hitezana amin'izay avy eo. Ohatran'ny hoe silana cœur zany ny tracentsika dia rehefa manety anazy tsika dia rehefa mivelatra ilay izy avy nafotra teo dia mahazo fo. Io izy io rehefa netezantsika dia ataontsika ohatr'izay daholo reto anankiefatra reto mitovy zany. Rehefa vitantsika le cœur anankiefatra ireo izy ireo dia misy fanamariana kely somaro na ena kely milimetra kely ny cœur anankiroa. Atao mitovy zany somaro ena kely mihoatran'ny reto anankiroa reto ny anankiroa. Zavatra ataontsika manaraka indray efa reto zany zao le namboarintsika teo dia ampiasa lakaoly amin'izay zany zao isika. Hosorantsika lakaoly manodidina an'ilay fo. Fenoina tsara mba hipetaka tsara. Efa vitintsika izay dia raisitsika amin'izay le lavalava netezana teo. Dia hitanareo ty zao le fifiretan'le papier chemise iny dia iny natao eo ampovoan'ity foty dia atao mitsofoka tsara ohatran'izao. Mitsofoka tsara ohatr'izao. Petraka tsara ohatran'izao. Dia manomboka apetaka tsy moramora sy lampiana lakaoly tsindrina mafimafy tsiraidray le dididina kely mba hipetaka tsara. Ampanarahana manodidina an'le fo zany le lavalava ny tapahantsika teo. Somary averena asiana lakaoly le sasany mbola taraiky fa manjary maina dia tsy miraikitra le izy. Izy mihoatra dia hitezatsika. Efa mifanena zany le anankiroa dia hitezana azy mihoatra. Mahazo an'iny tsika revio zao. Dia ohatran'izay ihany koa no anaovantsika ny fo anankiray le kelikely indray zany zao le ngeza zany zao nalaintsika voalohany dia mbola misy ngeza ray eto. Dia le kelikely indray zany zao dia asiantsika lakaoly ohatran'izay ihany dia apetaka indray le lavalava izay efa nitapatapahantsika teo ny sisiny le 1 cm. Ohatran'le teo ihany eo amin'le fisasahana fifiretan'le papier chemise iny no apetatsika eo amin'ny ty. Dia araikitra tsara tsiraidray indray avy eo.
tapahana trany a ilay mihoatra. Rehefa diniantsika reto cœur anankiroa reto a dia ity somary kelikely a mihoatra n'ity a dia afaka mifampitsofoka ohatran'izao zany izy. Fa ho famitatsika anazy a dia le misy an'ilay cœur anankiroa a izay ambony teo a le ngeza apetaka eo ambonin'le ngeza ohatran'izao. Takona zany zao a le diadiany teo a vita tsara izy amin'izay. Ohatran'izay ihany koa le kely indray zao a dia ity le cœur kely a dia asitsika alakôly indray a dia apetakitsika eo ambony. Dia izay ny fotoanantsika androany raika izy a ny amin'iny a fianarana sarina fo iny. Ity ilay sarina fo a izay vitantsika androany a mirary atsika mba hanao fampiarana ary mirary atsika koa mba hahay tsara na ny tenin'Andriamanitra izany a na ny fianarana izay ataontsika na ny asa tanana dia endry tsara daholo ny ankizy rehetra. Veloma. Andra
Isorantsika ireo mpiray fanantenana ao amin'ny distrika Ambomangakely zay nampiaina antsika ny fotoana rehetra tamin'ity sabata tontolon'ny andro ity. Ankehitriny dia tonga amin'ny famaranana ny sabata isika, kanefa alohan'ny tena amaranantsika tanteraka ny fotoana zay rahantsika eto dia andeha hiaraka an'izay fampahirezana avy amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Mialoha izany anefa dia manasana ao an-trany aho andeha hiaraka hivavaka isika. Ray masina isoranay noho ny fotoana mahafinaritra nomenao anay tanatin'ny tontolo andro ny sabata. Ankehitriny dia marana amin'ny fotoana izahay amin'ny fiainona ny teninao. Mitenena aminay atsany Jesosy zokobe fity fa miaino izahay zanakao. Fatonona amin'ny anaranao mantsy izany vavaka izany. Amen. Tantara iray no andeha amboatsika ny resaka amin'ity hariva ity ry havana malala. Izany tantara izany no andeha hisintomantsika lesona ny amin'izao fampahirezana farany amin'ity sabata ity izao. Tantaran'i Alexandre le Grand izay azoko antoka fa tsisy vina aminao intsony. Ilay mpanjakana nanay izy azy tamin'ny fanjakana Grika talohan'ny naterahany Kristy. Alexandre le Grand tokoa mantsy voalaza ara-tantara fa teo amin'ny fatelopolo taonany izy dia efa nahery ary nanjaka tamin'ny faritra Eropa, tany amin'ny faritra Azia sy taty amin'ny faritra Afrika izay misy antsika amin'izao fotoana izao. Nanana ny lazany, nananay izy azy ary be voninahitra izany mpanjaka izany na dia tao amin'ny fahatandroany aza. Tamin'izany fotoana izany anefa tao amin'ny toerana izay nanjakany, tao amin'ny toerana iray dia nisy jiolahy iray nikoizana atao hoe Alexandra. Ity jiolahy ity dia efa maro ny zavatra ratsy vitany, efa maro ny olona matiny ary efa maro ny famakitsando nataony'ity jiolahy ity. Ary efa imbetsaka ny ponina teo amin'ny faritra nisy azy no nikenjy ny sambotra azy, kanefa fetsy ity Alexandra jiolahy ity. Alexandre le Grand tamin'izay fotoana izay dia namoaka didy teo amin'ny fanjakany fa raha misy olona tsaraina ka mitovy anarana aminy dia tsy maintsy izy no mitsara izany olona izany. Nizay andro ary tsatran'ny vahoaka i Alexandre jiolahy. Efa ela no nanaovana ny asa ratsiny izy. Ary hoy ny vahoaka tamin'izay fotoana izay hoe ela nitoratorany nga Alexandre jiolahy. Ka amin'ity fotoana izay mitoraka ity dia fahafatesana mianjy azy. Araka ny didina voaka ny mpanjaka moa dia tsy maintsy ny mpanjaka no mitsara azy. Na dia efa afatra tany amin'ny mpanjaka ny vahoaka tamin'ny fotoana io hoe mpanjako tongavy ianao aty aminay fa misy jiolahy efa ela nikoizana, efa nanafay izay nampijaly ny vahoaka mihitsy ny aty aminay izay tsatsanay. Kanefa tsy maintsy ianao ihany ny tsara azy mpanjako satria mitovy anarana aminao ity jiolahy efa raindany gaigilahy ity. Rehefa nandefa afatra tany amin'ny mpanjaka ny vahoaka teo amin'ny faritra io dia namaly mpanjaka hoe miala tsiny aminareo aho fa noho ny antony manokana dia tsy afaka hidina any aminareo aho satria misy ilana eto amin'ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Noho io antony io dia tsy maintsy navotsy
i Alexandra Dioula. Tsy azo atao mantsy ny mitana managaja olona ela loatra tamin'izany fotoana izany, fa na tsy maintsy tsaraina le olona na votsy. Koa satria mbola tsy afaka ny anatanteraka ny fitsarana ny Alexandra Dioula, Alexandra le Grand, dia tsy maintsy navoaka ny fonja ity Dioula raindany ity. Zao anefa, rehefa navoaka Alexandra Dioula, tsy mba faly izy hoe nanana tombontso manokana ny namoana, fa raha tokony ho izy dia fahafatesana amin'ny miandry azy. Fa mbola lasa injay Alexandra Dioula nanohy ny asa ratsiny rehefa navotso ny vahoaka. Lasa injay izy niverina namaky trano, niverina nandolana tovavy, niverina tamin'ny asa ratsiny. Ary nampitoza faisana ny vahoaka teo amin'ny toerana misy azy zay, ny fiverena ny Alexandra Dioula nanao ny asa ratsiny. Taty aoriana, tsatsa fanjoany zay Alexandra Dioula. Tsatsa ny vahoaka inzay izy. Ary efa leo ny vahoaka noho ny nataonyty Dioula raindany ity, ary raha tena faniriny vahoaka dia tonga de fitsaram-bahoaka eo no mahazo azy. Tonga de fanapahan-doha na dorana velona mihitsy azy Alexandra Dioula, satria mafy loatra ny nafitsiko ty Dioula ity. Noho ny baiko sy ny dity nefa de tsy afaka manatanteraka izany ny vahoaka. De iny fa nandefa afatsa tany amin'ny mpanjaka fanjoan'izay ny vahoaka hoe mpanjako, mbola tsatsa toy inzay lay Dioula mitovy anarana aminao, fa mba miangafy re izay midina re aty aminay a, satria anao rery ihany mantsy ny afaka mitsara azy. Dia nanabotra fandaharam-potoana ny mpanjaka Alexandra le Grand tamin'ny fotoana io, dia hoe andeha hidina ho any amin'ny toerana misy an'ity Dioula ho tsaraina ity. Rehefa teny an-dalana izy nitaingina ny kalesiny miaraka miaramila, dia injo nisy kapiteny anankiray nitaingin-tsoavaly nandeha mafy tao arinany tao, ny teny taminy fa misy mitady anafika ny sisy tanin'izy ireo, ka mila mandeha miainga teny zao hiaro ny sisy tanin'izy ireo. Tsy maintsy niverin-dalana Alexandra le Grand tamin'ny fotoana io, nandeha hiaro ny sisy taniny noho ny mpanafika. Tsy maintsy navototra inzay zany Alexandra Dioula, satria tsy afaka ny mpanjaka, satria moa zay ny lalàna. De rehefa navototra Alexandra le Dioula, dia inzay fa mbola nanao ny asa ratsiny ihany, tsy mba mety fay mihitsiny. Ny anazy moa tanana zatsa mitsotsa tsy afaka nivokona intsony. De iny fa mbola nanohy ny fahazaran-jatsiny ihany, fantelony mbola tsatsa ihany zay ko. Ary efa tena rombotra tesitra ny vahoaka tamin'ny fotoana io. Nieritserisa mihitsy ny vahoaka hoe raha tsy afaka ny mpanjaka de manome baiko hoaninay amono ity Dioula ity. Tsy maintsy mandefa afatra ny mpanjaka nefany. Ary tamin'io fantelon'io, tsisy nanahaka na ny Alexandra le Grand intsony, fa tonga soamantsara atao amin'ilay faritra, atao amin'ilay toerana izay tsarana ny Alexandra Dioula, Alexandra le Grand. Tamin'ny fotoana io, teo amin'ny fitsarana, dia niteny tamin'ny Alexandra Dioula ny mpanjaka, ny vahoaka etsy efa tsinjindaona anome baiko ny mpanjaka hoe vonohy teny zao izy, ampijalio arak'izay tiavanareo azy izy. Kanefa teny anankiroa nataon'ny Alexandra le Grand tamin'ny Alexandra Dioula. Safidy roa nomeny ity Dioula raindahiny ity. Ny safidy voalohany, hainao ve? Safidy voalohany dia zao: na ianao miova anarana. Ary ny safidy faharoa, miova toetra. Misy safidy roa zany nomeny Alexandra le Grand an'ny Alexandra Dioula: fiovana anarana voalohany, ary ny fiovana toetra ny faharoa. Ry havana malala, andeha ajanontsika eo izay tantara izay. Fa anjay lesona avy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra isika. Ny voalazan'ny Jaona voalohany toko 7:3 voalohany no andeha hojeresika voalohany amin'ny teny ity. Amin'ny anaran'i Jesosy no amakina ny teny rehetra izay mifanesa eto. Zao voalazan'ny teny manao hoe: indre manahoana ny fitiavana nasehony ray ho antsika, de ny antsony antsika hoe zanak'Andriamanitra, sady izany tokoa isika.
ry havana malala am'ty hariva ity de tehiteny anao aho fa zanak'andriamanitra ianao ary ny apôstôly jaona dia miteny mihitsy manao hoe sady izany tokoa ianao aika izaty aika ianao io aika isika reo ry havana malala zanak'andriamanitra mahafinaritra loatra izany teny zany fitiavana manahoana loatra re ny fitiavana asehon'ny ray antsika fa na dia tsy mendrika azy isika dia hoy andriamanitra amintsika amin'ty hariva ity manao hoe zanako ianao ary izany tokoa ianao kanefa izao ry havana malala ny fantanina mipesaka de izao hoe tena iainanao ve izany hoe mahazanak'andriamanitra izany anao izany tena mifanaraka amin'ny izany tokoa ve ny toetranao mifanaraka amin'ny toetra mahazanak'andriamanitra marina ve ny toetranao satria mantsy ry havana malala izany zanak'andriamanitra izany de manana ny toetrany manokana zay mampiavaka azy izany zanak'andriamanitra izany dia tsy mitovy amin'ny zanak'olona rehetra fa miavaka manana ny maizy azy izany zanak'andriamanitra izany ka mifantaniana ampiasako aminao amin'ny teny ity ianao milaza ny tenanao izao milaza ny tenako tena ny zanak'andriamanitra ity tena manana ary tena miaina ny toetra mifanaraka amin'izany mahazanak'andriamanitra izy izany via andeha ho jerentsika ny eo amin'ny jaona voalohany ny jaona voalohany tokoa mantsy ry havana malala rehefa miresaka ny am'izay hoe toetra ny mahazanak'andriamanitra izay dia maneho toetra efatry amby folo milaza ny mahazanak'andriamanitra izy tsy ho tany saitsika eto reo toetra efatry amby folo lazainy jaona apôstôly ao amin'ny jaona voalohany reo izay mamaritra ny toetra ny tena zanak'andriamanitra fa nde kosa an'izay sombotsombony telo na efatra am'ireo toetra ireo isika mba hafantarantsika hoe manahoana ny toetrako manoloana izay za hoe tena zanak'andriamanitra izay andeha ho jeresika voalohany ary ny jaona voalohany toko faharoa andininy fahatelo jaona voalohany toko faharoa andininy fahatelo de izao no voalazana eo manao hoe ary izao no afantarantsika fa mahalala azy isika dia ny fitandremantsika ny didiny ry havana malala ny atao hoe zanak'andriamanitra ny atao hoe tena zanak'andriamanitra de mitanjona ny didin'andriamanitra ny atao hoe tena zanak'andriamanitra ny toetra voalohany tena zanak'andriamanitra izay ambarany jaona ao amin'ny bokin'ny jaona voalohany dia ny fanaovana ny sisapon'andriamanitra ry havana malala amin'ty hariva ity amin'izao famaranana ny sabata izao dia te antany anao foana hoe tena zanak'andriamanitra ve ianao raha ho ianao hoe tena zanak'andriamanitra manao ny sisapon'andriamanitra ve ianao jesosy manokana ny amin'ny bokin'ny matio dia milaza fa ny atao hoe zanany prala fianakaviany de ny manao ny sisapon'ny rainy zay naniraka azy ny tena zanak'andriamanitra dia manao ny sisapon'andriamanitra izay rain'izy ireo tsy izay tiany ny atao tsy izay mahafinaritra ny tenany manokana ny atao fa izay baikon'andriamanitra ny tanteraha zao nefa tadio zao tadio andriamanitra dia mahalala ny hevitsy ifirananao raha miteny aminao andriamanitra hoe ity tanterao ity no arao ity didity no tandremo de fantatry andriamanitra fa mitoza fiadanana ao anao iny ry havana malala lay andriamanitra ray antsika de mahafantatra ny masoa antsika mahafantatra ny masoa asy anao izy ka raha miteny amintsika izy hoe ity no arao de fantany fa masoanao iny ka ny toetra voalohany manamarika mahazanak'andriamanitra ny olona anankiray dia ny olona iny manaraka ny sisapon'andriamanitra mitanjona ny didin'andriamanitra tena teo tonga zanak'andriamanitra ve ianao manasa anao andriamanitra anao ny sisapony fa andriamanitra mahafantatra ny hevitsy iverananao ary fantany masoanao ary zay ny antony mahatonga an'andriamanitra miteny anao manao hoe arao ny sisapoko manara ny didiko satria fantatr'andriamanitra izay raintsika fa masoanao ny fitandremana ireny toetra faharoa izay mampiavaka tena zanak'andriamanitra marina izay voalaza ao amin'ny bokin'ny jaona voalohany dia izay hitantsika ao amin'ny jaona voalohany toko faharoa andininy fa 7 amby roapolo jaona voalohany
toko faharoa andininy fa 7 zao mivaka ny teny manao hoe fa raha fantatsara eo fa marina izy dia fantaro fa izay rehetra manao marina dia zanany naterany. Ry havana malala, ny atao hoe zanak'Andriamanitra, ny atao hoe tena zanak'Andriamanitra dia manao marina, miaina amin'ny fahamarinana, mandeha amin'ny fahatokiana isanandro ary fiainany isanandro, fiainany andavanandro mihitsy zany hoe miaina amin'ny fahamarinana zany. Ry havana malala, ny tena zanak'Andriamanitra dia olona mahatoky sy marina eo amin'ny fiainana andavanandro. Iny amin'ny fiarahamonina misy azy, ao atokantrano, any ampianarana, any ampiasana, eny manodidina azy, dia hita fa mahatoky sy marina izy amin'ny fiainany rehetra. Izany toetra ny tena zanak'Andriamanitra. Teo tena zanak'Andriamanitra ve ianao? Manasanao Andriamanitra, andeha angatahana amin'Andriamanitra izany toetra feno fahatokiana sy fandehanana fahamarinana izany. Fa izany ihany mantsy, anisany izany dia anisany toetra nireo tena zanak'Andriamanitra marina. Dia mbola veriko izay fanontaniana ro hoe tena zanak'Andriamanitra ve ianao? Ny toetra voalohany hitantsika teo dia ny zanak'Andriamanitra mitanjona, mankatoa, manao ny sisapon'Andriamanitra. Ny tena zanak'Andriamanitra teboka faharoa hitantsika dia izao: mandeha amin'ny-pahatokiana, mandeha amin'ny-pahamarinana amin'ny fiainany rehetra. Ary ny teboka fahatelo, ny toetra ny tena zanak'Andriamanitra voalazany Jaona voalohany dia izay voalaza ao amin'ny Jaona voalohany 4:7. Jaona voalohany 4:7. Dia zao dia vaky ny teny manao hoe ary izay rehetra manana izany fanantenana miolona ao aminy zany dia manadio ny tenany mba adio tahaka azy. Ny tena zanak'Andriamanitra dia manadio ny tenany mba adio tahaka an' Jesosy Kristy. Ny tena zanak'Andriamanitra, ry havana malala, dia miaina anaty fahadiovampo isanandro. Ary mikatsaka ny toetrany mba ho toetra madio sy masina manjakariva. Ny tena zanak'Andriamanitra dia miaina anaty fahamasinana, miaina anaty fahadiovampo, anaty fahadiovam-pitozatena, anaty fahadiovan'ny toetra. Ary zay misy ilay tenin'io manao hoe izay rehetra manana izany fanantenana izany, izay teo zanak'Andriamanitra, dia aoka izy anadio ny tenany isanandro. Any amin'ny teny hafa dia miteny izy manao hoe mba tsisy pentipentina. Ry havana malala, ny tena zanak'Andriamanitra dia miainana fiainana feno fahadiovana sy fahamasinana. Anananao ve izany toetra izany? Raha tianao ny anana izany, dia manasanao Jesosy, manatona azy. Toetra fahaefatra izay hojerentsika farany mampiavaka ny zanak'Andriamanitra dia izay voalaza ao amin'ny Romanina 9:5. Zao voalaza ny apôstôly Paoly momba izay toetra ny zanak'Andriamanitra izay manao hoe fa izay tariny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Mazava be ry havana malala. Raha tianao no tonga tena zanak'Andriamanitra marina, dia meteza ianao ho tarihany fanahy masina. Ny fanahy masina tokoa mantsy no mitari-dalana ho anao mba hahatonga anao ho mpitandrina sy mpankatoa. Ny fanahy masina irery ihany ny afaka mitari-dalana antsika, hahatonga antsika iaina amin'ny fahamarinana, iaina amin'ny fahatokiana an'Andriamanitra. Ary ny fanahy masina ihany no afaka hitari-dalana antsika mba hananantsika fahadiovampo sy fahamasirana eo amin'ny fiainantsika. Ny ten'Andriamanitra dia milaza fa izay manaiky tarihany fanahy masina, izay manaiky ahitsy ny fanahy masina, ihany no tena zanak'Andriamanitra. Zao mantsy ry havana malala, raha tsy eo ny fanahy masina, raha tsy ao anatinao ny fanahy masina, na dia eo ao anatinao aza ny faniriana ny anana fahadiovampo, na dia ao anatinao aza ny faniriana iaina amin'ny fahamarinana sy ny fahatokiana, na dia ao anatinao aza ny faniriana hitanjina sy hankatoa izay ilazainy tenin'Andriamanitra, raha tsy ao anatinao ny fanahy masina, dia zava-poana ihany ireny, tsinotsinona ireny. Ry havana malala, amin'ity hariva ity
manasanao aho. Raha tianao ny tena ho tonga zanak'Andriamanitra marina dia avelao ny fanahy masina hiasa ao anatinao, avelao ny fanahy masina hanovanao, avelao ny fanahy masina hitaridalana anao isanandro isanandro. Fa rehefa ny fanahy masina no mitaridalana anao, rehefa ny fanahy masina ny ao anatinao, dia izy no manovanao, izy no manamboatra anao, izy no miopere anao mba hahatonga anao ho tena zanak'Andriamanitra marina. Rehefa malala raha iverenantsika ilay tantara ny Alexandre le Grand sy Alexandre Dioula. Zavatra anankiroa no niteneny Alexandre le Grand tamin'ny Alexandre Dioula. Voalohany, miova toetra. Faharoa, miova anarana. Isika milaza ny tenantsika zanak'Andriamanitra tokoa mantsy ry havana malala mampalahelo. Fa matetika isika manala baraka ilay Andriamanitra raitsika. Ary izay mahatonga na Alexandre le Grand teny tamin'ny Alexandre le Dioula manao hoe na ianao miova toetra, raha mbola tianao ny fahazaran-jatsinao ianao dia ovay io anaranao io, fa manala baraka io anarana io. Satria fahafantaran'ny olona zany anarana Alexandre izany dia olona manan-kaja manama izy azy. Kanefa noho ity Alexandre Dioula ty dia lasa voasimbasimba le anarana. Ary zay mahatonga ny Alexandre le Grand teny taminy hoe na ianao raha mbola tianao ny tonja ny anarana hoe Alexandre dia ovay ny toetranao, ovay ny faminjanao, ovay ny fomba fanaonao. Fa raha mbola izao fomba anao zao ihany ny ainanao dia zao teny Alexandre le Grand hoe ovay io anaranao io, fa manana baraka io anaranao io. Ry havana malala, mbola tianao ve no antson'Andriamanitra hoe zanany ianao? Mbola tianao ve ny antson'Andriamanitra amin'izany ny anarana mahazanak'Andriamanitra anao zany? Andeha isika andiny tena amin'ity hariva ity. Manahoana ny toetranao? Mendrika amin'ny mahazanak'Andriamanitra marina ve ny toetranao? Manome voninahitra an'Andriamanitra marina ve ny toetranao? Manome laza an'Andriamanitra marina ve ny toetranao? Sao dia manala baraka azy. An'ity hariva ity misy safidy roa koa men'Andriamanitra anao. Na ianao iova toetra, na ianao ny iova anarana. Tsy tian'Andriamanitra iova anarana ianao, satria tiany ianao antsony hoe zanany. Noho izany, andeha ny toetrantsika novaitsika. Andeha angatahantsika amin'ny fanahy masina ireo toetra mahazo tena zanak'Andriamanitra ireo mba hananantsika. Fa rehefa hananantsika mantsy ireo, dia izao no amaranan'ny Paoly azy ao amin'ny Romanina toko fa 8:17. Romanina toko fa 8:17. Dia izao ny teny manao hoe fa raha zanaka dia mpandova. Eny, sady mpandova an'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa, raha miara-miaritra aminy isika mba hiara manamboninahitra amiko. Ry havana malala, tombontsoa manokana mantsy ny mahazanak'Andriamanitra. Ary ny tombontsoa lehibe indrindra dia lasa mpandova miaraka amin'ny Kristy, mpandova ny fiainana manjakizay. Zao anefa, ireo izay manana ny toetra ny tena zanak'Andriamanitra ihany no mandova miaraka amin'ny Kristy, no mpandova an'Andriamanitra. Koa ity ampamaranana, Andriamanitra ne hiasa ao anatinao, ny fanahy masina ne hanamboatra aisy anao mba hahatonga aisy anao ho tena zanak'Andriamanitra, mba hahatonga aisy anao hanana ny toetra ny tena zanak'Andriamanitra, mba hahatonga ny fiainako ny fiainanao, ny fiainantsika ho mendrika hanome voninahitra ilay Andriamanitra raitsika. Ary indrindra rehefa manana ny toetra ny tena zanak'Andriamanitra ao, rehefa manome voninahitra an'Andriamanitra ao, dia mpandova, mpiara-mandova amin'ny Kristy koa, mpandova ilay fiainana manjakizay. Ary zany ny tena fandrin'Andriamanitra ho asy anao e, izy asianao andova ny fiainana manjakizay e. Zany ne no antony natonga an' Jesosy nanolotra ny ainy e, mba hatonga antsika anana fiainana manjakizay e. Tian'Andriamanitra ho asy anao koa zany. Koa izao, andeha isika angataka ny fanahy masina, hanome antsika ireo toetra manamarina ny tena zanak'Andriamanitra ireo. Andeha isika hiaina mendrika an'izany zanak'Andriamanitra izany, hanome voninahitra an'ilay Andriamanitra raitsika, fa tsy hanala baraka azy. Andriamanitra ne omba asy anao, Andriamanitra ne hiasa ao anatintsika ka hatonga antsika ho tena zanak'Andriamanitra marina, hatonga antsika ho mpandova ny teny fikasana, ho mpandova ny fiainana manjakizay, satria tena zanak'Andriamanitra. Amen.
Andriamanitra andeha isika hiaraka hivavaka ao famaranana fotoana amin'ny teny ity. Ray masina misaosanao noho ny fotoana mahafinaritra nomenao anay tamin'ity sabata tontolo ny anjo ity. Misaosa ihany koa noho ny lesona sarobidy izay nomenao anay tamin'ity hariva ity. Andriamanitra raha eo hifonanay aminao raha nanala-barakanao izay tamin'izay lasa izay. Hifonanay aminao raha nanitsakitsaka ny anaranao izay tamin'ny fiainanay lasa rehetra. Mamelany heloka Jesosy eo amin'ity hariva ity. Ary mangataka ny fanahy masinao izay hiasa ato anatinay mba hatonga anay ho tena zanak'Andriamanitra marina. Fanahy masinao midira anatinay ianao, omeo anay ny toetra ny tena zanak'Andriamanitra marina, mba tena hiaina izany izay. Ka amin'izao sisa izao, tsy hanala-baraka n'Andriamanitra rainay intsony izay, fa tena hanome voninahitra n'ilay rainay izay ny an-danitra. Tompo malalo mangataka aminao ary izahay ny hiarahanao aminay isanandro sanandro. Ny arovanao anay anatin'ny enemana vaovao izay ho diavinay. Ny diranao an-tsehatra amin'ny fiainanay. Ka ho feny fitahiana, ho feny fiarovana avy aminao ny fiainanay amin'ny enemana vaovao izay diavinay. Anaran'i Jesosy no navavaka. Amen. Mirary enemana feny fitahiana ao antsika rehetrarehetra ary havana malala amin'ity herinandro avao ity. Ho fiarovana sy ho fialofana azo antoka ho antsika isanandro anandro ane ilay Andriamanitra raintsika. Amen.